Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Hivavaka aloha tsika alohan'ny izarako ny révélation izay nomeny fanahy masina ho aiso ho anao hivavaka tsika. Iny Andriamanitra iray zanaka ary fanahy masina misaotra satria mbola nomenao fotoana afaka hizara eto ny amin'ny révélation nomenao. Mangataka anao fanahy masina hiteny sady mpanompotra maso. Aoka tsy izany ho hita fa ianao ilay Andriamanitra velona. Mitenena aminay ao fampahirizana ilay tsirairay avy. Izany révélation menao izany. Misaotra Tompo malalo. Amen. Ny révélation azoko izay naverimberin'ny fanahy masina dia ato amin'ny Romanina 9:9. Romanina 9:9 andininy 13 tenin'Andriamanitra efa fantatsika tsara vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Iza no hiapanga ny olom-boafidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Averiko indray. Romanina 9:9 andininy 13. Iza no hiapanga ny olom-boafidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Amen. Io teny io miverimberina nomeny fanahy masina zany. Iza izy no hiapanga ny olom-boafidin'Andriamanitra? Izy tsy niteny eto hoe iza no hiapanga ny olona, fa ny olona voafidy. Ny olona voafidin'Andriamanitra. Tsindriny tsara ilay teny zany. Iza no hiapanga ny olom-boafidin'Andriamanitra? Andriamanitra manamarina azy. Tsy azontsika hiapangana hitadiavana lainga, nisorana lainga ny mpanompon'Andriamanitra na ny zanak'Andriamanitra na ho fitafitatsika. Tena mila mitandrina antsika ao anatin'izay. Satria olom-boahositra zany voafidin'Andriamanitra. Olona voafidy. Hosotr'Andriamanitra tsy nomeny ny olona rehetra, fa ny olona voafidy, ny olona nofidiny, zanany, atokisany. Halleluja. Dia naverimberiny fanahy masina tamiko zany. Felana ho izy iza no hiapanga ny olom-boafidin'Andriamanitra? Andriamanitra ho izy manamarina azy. Tsy ny pastera ny manamarina antsika, tsy olombelona manamarina antsika, tsy président de la république manamarina antsika. Niza tsy afaka manamarina antsika raha kristianina ianao, raha zanak'Andriamanitra ianao, raha mpanompon'Andriamanitra ianao. Tsy namanao na patronao io no manamarina anao. Tsia. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra eto, Andriamanitra no manamarina anao. Tsy voatery ho pastera na mpanompon'Andriamanitra ihany olom-boafidy, fa na ianao kristianina tsotra ka mijoro mandeha amin'ny fahamarinana, mivavaka, manakina ny fiainan'Andriamanitra dia anisan'ny olom-boafidy ianao. Alleluia. Inao fa mazava tsara amintsika ny teniteny fanahy masina mba dia nanome ohatra ny fanahy masina. Nanome ohatra izy ny tantaran'i Daniela. Jereo izy Daniela fa vakio Daniela 9:9 manasa anao hamaky izay tokantrano satria tsy manana fotoana. Za tsy dia manana fotoana firy tompoko, fa ny fotoanako enjekenjena dia manana fotoana kely dia manao asan'ny tompo sady mivava. Satria ny fotoanako tsy tiako laniana foana hoe lany amin'ny zavatra hoe ny an'izao fiainan'ireo ihany ny fotoanako. Satria ny fotoanako dia angalarin'ny devoly. Fa mila manana fotoana antsika hifandraisantsika amin'Andriamanitra. Dia i Daniela io ry havana tena tiany mpanjaka Darius, izay ny anarany. Vakio ny Daniela 9:9 ka hatramin'ny farany. Fa azonao hery, fampahirizana anao zany. Azonao hery raha sendra hoe manana ady ianao. Satria tsika olombelona indraindray mitady olona hanamarina antsika na ny tenantsika, manamarina ny tenantsika dia izay mahatonga ilay olona mitady sitraka amin'olona.
Paoly dia nidiny raha mbola olona tadiavako sitraka dia tsy azo lazaina mpanompon'i Kristy aho. Tsy olombelona mihitsy tadiavantsika sitraka ry havana. Raha kristiana ianao dia mahalala an'izany. Lasa manamary teny ianao, zana anao an'izao, izao nge nataoko, izao ne nataoko. Fa avelao Andriamanitra hanamarina antsika, Jesosy hanamarina antsika. Mety samy mandalo an'izany daholo tsika olana ady. Fa mandolimy vavahady Andriamanitra manamarina ny tsirairay. Io tsy maintsy asehon'Andriamanitra ihany ny marina. Haleloia. Dia rehefa Daniel zany sitraky ny mpanjaka, ny hanendry azy ho solom-panjaka, salany hoe ny adidy ao mpanjaka zany toerana ambony nge zany. Misy 3 lahy izy ireo ary Daniel ny tena tian'ilay mpanjaka satria nanam-pahendrena Daniel. Fahendrena io fahendrena avy amin'Andriamanitra fa tsy hoe fahendrena iny fotsiny. Hafa le fahendrena ety amin'izao fiainana izao, hafa ny fahendrena avy amin'Andriamanitra. Samy hafa, tsy mitovy mihitsy. Ry havana manasa anao mamaky Baiboly fa tsara io Baiboly efa vakianao. Misy zava-dehibe azonao ao, tena mamy fampahirezana, mampahiry anao, tena sakafo ty tenin'Andriamanitra ty. Aleluia. Dia rehefa hita namany amin'izay nialina ny Daniel, satria nahoana Daniel no voasandratra ao ambony, dia nanao programa izy ireo nakany amin'ny mpanjaka ny teny amin'nefa mpanjaka tian'ny Daniel. Zay zany nazavain'ny fanahy masina hoe Daniel angeo izy tian'ny mpanjaka, naman'ny mpanjaka, ka ianao na namanao président de la république io mety mivadika aminao io, na namanao na tianao tinona mety amono anao io indray andro. Fa Andriamanitra ry havana tsy mivadika mandrakizay, le hoe tsy miova ao marseny eo mandrakizay. Haleloia. Tsy miova Andriamanitra io ry havana, tsy miova io, tsy mivadika io. Rehefa ianao tiany dia tiany hatramin'ny farany, rehefa ianao zanany ka mahatoky dia tanany zanany adidiny hatramin'ny farany. Amen. Olombelona ny miovaova. Darius zay saika nandratra any Daniel, kanefa noho ny hainon'ilay tenin'ilay olona rehetra asio didy mipetraka, fa izay olona mivavaka amin'ny Andriamanitra afa-tsy anao mpanjaka, tokony mpanjaka zany hivavahana. Ka raha tsy manahy tsy mivavaka amin'izay ny olona dia atsipy andavaky ny leona. I Daniel nefa manana Andriamanitra dia tsy maintsy mandohalika amin'ny Andriamanitra izy, fa tsy andohalika amin'ny olona mihitsy, tsy olombelona mihitsy andohaliantsika fa Andriamanitra irery ihany. Dia rehefa hitan'ireto naman'ireto Daniel mbola nivavaka ihany 3 isan'andro, maraina atoandro hariva, lasa izy ireo nitory tany amin'ny mpanjaka hoe ao Daniel fa mbola mivavaka amin'ny Andriamanitra ihany. Rehefa nahinao izay ilay mpanjaka izay namany nefa tian'i Daniel dia noho ny didy efa mipetraka, izay ataoko hoe na olombelona izy ny anteheranao, nitoky anao, mbola mivadika aminao io. Dia natsipy tany andavaky ny leona Daniel. Ry havana, iza ny nanamarina ny Daniel? Ilay mpanjaka tsy nihinan-kena mandray ny tontolo alina, apitsony nalahelo ihany zany izy amin'ny olombelona azy. Apitsony izy lasa nandeha nitototo nijery an'i Daniel tao andavaky ny leona, hoe velona ihany ve sa maty? Jereny velona Daniel. Haleloia. Haleloia. Andriamanitra manamarina ny olom-boafidiny. Tandremo manao tao foana ny olona voafidin'Andriamanitra na ny zanak'Andriamanitra. Fa Andriamanitra manamarina io. Makitsika Daniel toko 9 io, ary amin'ny faraparany iny vakio 7:20. Dia niteny mihitsy Daniel hoe Andriamanitra efa naniraka ny anjeliny ka nanakombona ny vavan'ny leona tsy handratra, satria fahamarinany no hitany tamiko, ary teo anatrehanao koa ry mpanjaka tsy nanao ratsy. Haleloia. Fahamarinana ny hita tao amin'ny Daniel,
fahamarinana hitan'Andriamanitra tao aminy satria zay le hoe Jesosy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Dia le fahamarinana io hita tao amin'ny Daniela dia niaro azy Andriamanitra. Rehefa ianao mandeha amin'ny fahamarinana rovan'Andriamanitra n'aiza toerana misy ianao na tany manao ahoana, efa Jesosy miaraka aminao. Io tsy miova omaly izay ny mandrakizay. Manamarina anao io, manoloana na iza hiapanga anao, niza hitady hiapanga anao ry havana. Andriamanitra amin'ny asa anao misy olona miapanga anao, misy olona manao tsinontsinana. Andriamanitra manamarina anao. Izay ny fampahirizany meny tompo ary omeny anao androany mba hampahery anao amin'izay rehetra ataonao. No hamarinan'Andriamanitra Daniela ary tsy nanao ratsy izy. Izay olona manao ratsy ianao aza valiana ratsy efa tonga teto angamba izany aza mankahala olona. Avelao izy anao tsinotsinona anao fa avy eo Andriamanitra amin'izay manamarina anao satria anao tsy nanao ratsy teo anatrehan'ilay olona. Tsy nanao ratsy Daniela teo anatrehan'ny mpanjaka. Dia hitantsika fa ilay fahavaliny indray no tany andavaky ny leona. Haleloia. Mbola nanome ohatra koa ny fanahy masina ny tantaran'i Mordekay izay tsy nandohalika teo Hamana. Taditsika Estera toko 9 vakio ihany koa ny Estera toko 9 manontolo. Fa hitanao hoe nahoana inona zavatra nitranga tao. Mordekay dia nisy olona anankiroa saika hamono ny mpanjaka Aserosy. Dia Mordekay nahino dia nandeha nitatitra tany amin'ny Estera dia Estera napita tany amin'ny mpanjaka. Dia voasoratra tao amin'ny boky ny fahatsiarovana izay zavatra izay. Kanefa tsy dia nidiran'ny mpanjaka, tsy nieritreretin'ny mpanjaka fa izay tsy nisoratana fotsiny. Indray andro anefa tsy azo toro ny mpanjaka nivadibadika hoe mba vakio izy ilay boky ny fahatsiarovana fa nisy olona nanao soa anatany. Iza no nampatsiahy ny mpanjaka io? Iza? Andriamanitra, Jesosy. Nampatsiahiviny azy satria Mordekay ao anatiny taintaina satria Hamana tezitra aminy satria tsy nety nandohalika tamin'ny Hamana Mordekay. Tsika tsy mandohalika amin'ny olona satria tsy nandohalika teo anatrehany. Hamana Mordekay dia tezitra izy nitady hamono ny jiosy rehetra. Mordekay nefa jiosy, Estera nefa jiosy. Dia indray andro tsy nampatorian'Andriamanitra Aserosy mpanjaka nieritreritra hoe iza moa ny olona nanao soa. Rehefa navadibadika ny boky i Mordekay nanavotra ny ainy saika nisy olona roa lahy hamono ny mpanjaka. Haleloia. Teo amin'izay mpanjaka hoe omeko voninahitra ty Sandratro. Naniraka ny Hamana amin'izay izy. Ndanao iza ny olona nanao soa ny mpanjaka. Dia nieritreritra Hamana hoe iza moa ny olona nanao soa ny mpanjaka fa tsy za. Tsy mala ny fihevitra Andriamanitra tsy fihevitry ny olombelona. Haleloia. Tsika indraindray mora manometsiny, mora fanen'Andriamanitra tsy tahaka an'izany. Mety efa mantona ange izany. Izay tadidin'ny mpanjaka, izay vao nitranga izay zavatra izany. Mety amam-bola. Haleloia. Ny tompo manana ny fotoana. Na io fotoana io, an Jesosy io. Izay ny ilaina faharetana amintsika io. Haleloia. Dia rehefa nijerena ny rana ny Hamana, da nataovan'izao tengeny soavaly le olona ampiseho kanjo tsara. Dia ento ambony soavaly izy, ento eran'ny tanàna izao natao ny olona nanao soa ny mpanjaka. Dia andanao izy ataovo amin'ny Mordekay izany zavatra izany. Za tsy manana fotoana fa le révélation apitako fa mety ampahiry anao izany matoa asain'ny tompo avoakan'io. Haleloia. Dia taitra ny Hamana satria mieritreritra hoe izy ilay izy kay Mordekay. Mordekay izay saika hoe kasainy vonoana indray no nasandratra. Izy indray no maty. Izy no nahantona tamin'ny hazo ny hafarany Hamana. Izay ilay olona manao ratsy. Dia izay nampahirizy ny fanahy masina hoe hitanao amin'izany izy fa
izany no manamarina anareo. Na dia teo ary le mpanjaka izay amana ingena many mpanjaka e, amana akaika ny mpanjaka. Aleloia. Tsika tsy tokony atahotra olona izany fa Andriamanitra manamarina antsika. Indrindra antsika mpanompon'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra samy mahalala izany. No amarenin'Andriamanitra Mordekai nasandratra izy. Ny fahavalonao indray no resy. Ianao izay kasainy vonoina. Izay toka mila mitandrina antsika ny amin'ny mpanompon'Andriamanitra, ny amin'ny zanak'Andriamanitra, tsy hanao tsinotsinona an'ireny. Satria Andriamanitra no manamarina azy. No amarenin'Andriamanitra fa Mordekai dia zanany. No amarenin'Andriamanitra fa Estera dia zanany. No amarenin'Andriamanitra fa Daniela dia zanany. Be dia be ireo mpanompon'Andriamanitra atao anatin'ny Baiboly izay amarenin'Andriamanitra. Rehefa mandeha amin'ny fahamarinana, rehefa tsika mandeha amin'ny fahamarinana, rehefa tsika mijoro amin'ny marina, dia Andriamanitra manamarina antsika. Na izy miseho lehibe, na izy miseho miliardera na manam-boninahitra toy inona ry havana, tsisy ambony mihoatra n'Andriamanitra. Mbola ny foron'Andriamanitra izany olona izany, ka adidiny ny miaro antsika, miay antsika, manamarina antsika. Ka ninona ady hatrehinao amin'izao rasy fotoana izao, tsaroa fa olom-boahositra ianao, olom-boafidy ianao. Andriamanitra manamarina anao, aza manahy, aza matahotra. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, azy hatramin'ny taona indrindra ho mandrakizay. Tahin'ny Tompo taontsika. Amen.